Raha tahak'izay ny teny ambony kianja dia iresaka momba ny fitantanana indray isika satria dia nanamafy ny malagasy rugby fa tsy natao fitaovana politika na entina hanoanana toko politika ny tsaranja rugby. Hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohany no zany dia tokony anara-dalàna ny rehetra amin'ny fikarakaraina lalao ka tokony haka-lalana eny anivon'ny malagasy rugby. Niresadresaka tamin'ity filohan'ny malagasy rugby ity ary ny mpanao gazety ny Mahery. Lay match lay demi-finale ny coupe de président dia ho anay atao malagasy rugby dia tsy ekena mihitsy zany match zany satria zavatra tsy fanao mihitsy zany maneran-tany ary tsy amin'ny tontolon'ny rugby ihany fa amin'ny sport collectif rehetrarehetra raha vao resaka coupe de président zany dia manana ny lanjany dia araka nefa nilazaiko teo ambony teo. Ka noho izay zavatra zay dia tsy maintsy zay anao intervention eo amin'ny lehiben'ny tanàna sy ny zay olona mpikarakarana lalao zay eo amamasina zany fa tsy ekeny malagasy rugby mihitsy zany ary tsy maintsy hiatratra amin'ny sazy zany raha ohatra ka mbola nikiry anao an'izany match zay zany ihany ny olona manao an'izany ary tsy vitany hoe hiatratra amin'ny sazy fa hoentinay par voie juridique mihitsy satria ao anatin'ny règlement intérieur ao anatin'ny statut malagasy rugby zany zay baolina tsy match tsy nahazahoana lalana amin'ny malagasy rugby dia tsy azo atao ary tsy andefitra mihitsy ny malagasy rugby manao an'izany tsy andefitra. Mandeha mantsy ny resaka tena mandeha mihitsy ny resaka hoe raha vao tsy ekeny président Rakotomalala Marcel dia iongany président Rakotomalala Marcel manana ny etika sy ny déontologie na président Rakotomalala Marcel ary tsy voaonganareo amin'izany président Rakotomalala Marcel tsy mety le zavatra miseho zany ary zavatra tsy mbola nisy maneran-tany zany zavatra miseho zany ary eto dia mampilaza mihitsy fa maro mamerina rehefa nandefa taratasy hatrany amin'ny préfet ny maire ary hatrany amin'ny tribunal mizany hoe match tsy nahazo alalana zany ka miala tsina fa tsy maintsy handray fepetra mifandraiky amin'izany. Ny malagasy rugby dia tsy manohana toko politika na olona hoe latsaka ho fidiny zany fa ny malagasy rugby hatramin'izay ny siny ny fédération teto Madagasikara dia miara-miasa amin'ny mpitondra zay eo mazava tsara angamba zay miara-miasa amin'ny mpitondra zay eo ary tenako manokana en tant que Rakotomalala Marcel dia manana ny conviction politique koa fa tsy mbola niteny mihitsy hoe za manohana Rakoto na manohana Rabe marina fa niara-niasa conseiller tao amin'ny primature ny tenako fa za tsy ASVM mahitsy be mihitsy zany tsy ASVM fa en tant que technicien na conseiller atao amin'ny primature ary teneniko mazava tsara mihitsy fa tena miara-miasa amin'ny fitondrany Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina ny malagasy rugby ohatran'izay ihany koa tamin'ny fotoana na président transition any Andriamatoa Andry Rajoelina niara-niasa tamin'ny président Andry Rajoelina ny malagasy rugby ohatran'izay ihany koa tamin'ny fitondrany Andriamatoa Marc Ravalomanana efa teo foana ako tamin'ireo fitondrandreo ary tsy nisaraka tamin'ny fitondrana satria zay no etika et déontologie ny sport rehetrarehetra ary mazava tsara mihitsy hoe tsy tokony nisy olona mihitsy zany ato anatin'ny mouvement sportif rehetrarehetra eto Madagasikara fa tsy hoe ny rugby ihany ka hiteny amin'ny anaran'ny tenany hoe manohana Rakoto na manohana Rabe zay zany apetrako mazava tsara zay zavatra zay ary tsy tokony hivoana amin'izay ny tontolon'ny baolina lava